fanabeazana no antoko ny fampandrosoana. Samy nanana ny paikadina tolony ireo mpitondra ny fandimby. Rona betsaka ny famorenana fotodrafitrasa manara-penitra ny fitondrana ankehitriny. Tafiditra amin'izany isehatra ny fanabeazana. Teto Tomasina no nanorenana ny UPP manara-penitra voalohany teto Madagasikara. Ainy nanao tamin'ny EPP-tsika fa nareo nahazo ny EPP manara-penitra voalohany teto Madagasikara. Fanambogoavana napetraka ny filoham-pirenena ny ametrahana fotodrafitrasa toy izao isaky ny faritra. Manomboka zao miezaka tsika fa ny EPP zay eo amboary sika manomboka zao dia ohatran'izao daholo. Fa tao anatin'ny 7 andro monja satria tamin'ny 15 avril nanomboka ny asa androany 25 mai zao ny zavatra vitatsika. Zao ny zavatra vitatsika. Miasa aingana isika, miasa mafitsika, betsaka ny olona tsy mino fa miteny aminareo aho efa bolana zay ny tantanako ny firenena. Fa ho hitanareo eo afaka 5 taona nilazaiko dia hoe olohan'ny Madagasikara ty Afrika fa tsy ho farany tsony satria n'izay tenantsika zao. Nandeha aingana tokoa ny fisotran'ny asa. Tonga ny mpanao trano avy Antananarivo. Talata nandalo tagny zay. Izy ny chef d'entreprise. Dia ny s'est présenté hoe za ny chef Cisco dia mba te amin'ny tany aminareo ino raha mboarigna aketo. Za tsy au courant. Fa zay ndraiky tsy manay tsy mandao hoe ity trano andeha amenaneo dia nanontany bon mandroso aty no pro ity ny plan. Tapatsangana ny sekoly raitra sy mamiratra ny efitrano ary ny fitaovana napetraka. Efitrano 8, trano famakiam-boky, salle d'informatique. Eritaona aty aoriana tonga nijeriny zava-misy teto amin'ity sekoly manara-penitra voalohany ity ny ekipa mpanao fanadihadiany. Nisy tombony be dia be satria na ny fokotany hafa avy any ivelany aza dia tonga aty nampiditra mpianatra satria taloha izy hita fa hoe ambany le tahan'ny mpianatra nianatra tao fa raha amin'izao kosa mihazakazaka mihitsy zany ny vahoaka ny ray aman-dreny tonga mandeha manatona. Manomboka hita ireo tsy fahatomombanana. Isaky ny 2 metatra dia nahitana tritra tahaka izao ny tamboho manodidina. Tsy eny ivelany ihany fa hatrany anaty lakilasy ihany koa. Après 45 jours marina ny tenenareo hoe raha natao tamin'ny fitokanana tokoa dia misy fissure ihany kelikely tao anatiny amin'izay hamehana izay satria 24/24 na amin'ny alina mampiasa projecteur manenjika an'izay 45 jours zay. 7 Janoary 2022 tafiditra antanety ny rivo-doza elo azy. Nahazo filazana miloko maitso ny distriktan'ny Tomasina voalohany. Maloka ny andro ary avy ny orana. Miantso anay ny talehan-tsekoly nilaza fa mitete be ny lakilasy sasany ary tapaka trano fampianarana. Niaraka naorina tamin'ity sekoly ity ihany koa ny Braon Fokotany eto Analak'Ninina ary mitovy tsy misy valaka ny zava-mitranga. Niaraka naorina ny IPP manara-penitra sy ny Braon Fokotany tao anatin'ny 5 andro zany ny fotoana nanaovan'ny zareo anazy. Eo amin'le fanaovan'le zareo ny tafo zany ny ohatran'ny misy asa tsy haiko na maika loatra angamba izy na hoe maina ny andro dia mety tsy hita le izy fa amin'ny andro morana zao zany zay vao hita. Raha fehezina dia endrika ivelany ihany aloha hatreto ny fotodrafitrasa manara-penitra. Tsy mifanandrify amin'ny tena fihinana ny fotodrafitrasa matsangana. Rehefa tonga ny fotoana mafana indrindra amin'ny après-midi dia tsy ampy ny rivotra iainan'ny ankizy ato an-dakilasy. Dia io surface io ihany no afaka idiran'ny rivotra ato. Les toilettes chaise anglaise zany tsy accessible amin'ilay préscolaire zaza 3 taona, 4 taona, 5 taona. Dia voatery zay tsy maintsy mampiasa pot mba ho sécurisation le zaza ihany koa satria éducatrice ray amin'ny lakilasy anankiray no le tsy fafian'le mpampianatra dia mamany anaty pot dia manary pot. Ata Matavy tsisy manary pot raha tsy ety aminay ihany zany réclamation azoko tamin'ny mpampianatra nareo zany. Ary tena hita hoe misy zavatra tsy mandeha nefany
Zay hoy ny anaranay manara-penitra ary za malahelo ihany zany raindray miteny hoe amin'izao efa tsy hoe fanindrahindrana tsony ilay manara-penitra fa ohatrany hoe efa teny any esoina hoe reny hoy ny manara-penitra fa tsy manara-penitra mihitsy. Niezaka nanatona hoe tompona andraikitra izay nanadiady no ity tranga ity. Toa tsy mahafantatra ny tena zava-misy akory ny sasany amin'izy ireo. Voaroa vonana ohatra ny voatendry ny taleparitra ny fanabeazam-pirenena eto amin'ny faritra Atsinanana tamin'ny fotoana izay nanaovana ny fanadiadiana. Za aloha mbola tsy nahita tena elako tsiny tsy nahita hoe ity ny foto-drafitr'asa manara-penitra ka hoe mora simba na hoe mitete zao mipepetsiry mianatra tsara ny ankizy ao fa tsy mbola mijoro tsara ilay foto-drafitr'asa, tsy misy mitresaka, tsy misy mitete, mbola tsy nahita zany. Vao fitaky ny endrika ivelany ve ny tompona andraikitra raha ity fanazavana ity no diniana. Trano zao talohan'ny nandalovan'ny président tokony an'ity lalana ity zao tonga niverina teto zareo nanao namerina nandoko izay matromatroka rehetrarehetra fa le resaka garantie zany tsy dia fantatro loatra ny resaka garantie fa amin'ny maha-tompona andraikitra na rehefa misy simba kely dia resiko an-tany satria isaky ny mandalo an-Tamatavy zany monsieur le président dia matetika izy mandalo eto mifampiresaka izay mianaka hoe io ny tanànatsika directrice dia tsy afaka hijery foana za raha misy zavatra kely azoko atao. Ny fantatra aloha dia fony fotoana izay nanatanterahana ny asa. Toy izao anefa ny dingana tsy maintsy arahana. Midina eny an-toerana ny bureau d'étude mijery ny volontany, ny firafitry ny nofotany, maka ny refy maro samihafa. Avy amin'izay no andrafetana ny mety ho tetibidin'ny asa sy ny pitsopitsony ara-teknika ary ny fotoana fanatanterahana azy. Rehefa vita izay dia atolotra ny tompona andraikitra momba ny tsenam-barim-panjakana na ny PRMP ireo. 30 andro eo no anatanterahana izany. Miroso amin'ny fikarakarana ny torobidy ny PRMP mandritra ny 10 andro eo. Avy eo dia miroso amin'ny fampifaninanana ny PRMP amin'ny alalan'ny peta-drindrina sy ny filazana an-gazety rehefa avy nampidirina ao anatin'ny rindran-kajy ny tsenam-barim-panjakana na ny SIG MP izany. Maharitra 30 andro farafahakeliny io fifaninanana io. Rehefa tapitra ny fe-potoana, sokafana paby amaso ny torobidy indrindra ny lafiny ara-bola. Midinika ireo voamera misahana ny tsenam-barim-panjakana mifantana izay orinasa ahazo ny tsena araka ny masotsivana voalazan'ny lalàna. Manendry izay orinasa ahazo ny tsena ny voamera ary manome 10 andro ho an'ireo mifaninana hanao fitarainana raha sendra mahita fitongolanana eo amin'ny fanomezana ny tsena. Raha tsy misy izany dia miroso amin'ireo dingana manaraka dia ny fikarakarana fanomezan-dalana ampiasa ny volam-panjakana ny ordonnateur ary manome baiky ny orinasa hanomboka ny asa. Narahana ary ve izany dingana rehetra izany? Raha miditra anatin'ilay système ny marché public daholo aloha dia tokony anatin'ny CGMP daholo no ahitana anazy. Ny volana Aogositra 2022 nanolotra ny politika mpanjakana akapobeany tena nivony anteny miram-pirenena ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta. Tsy mbola voalaza tao anatin'izany ihany koa ny EPP Tsiry ao Tomasina. Dia izy EPP vaovao ahitana efitra 2010 misy 30 atsanina amin'ny fotoana ity amin'ny reto perina ireto andeha manao volopeny fanadiny farafangana manja mitsimosoliary matsabolailama milobe soarina betafo prikavily sahalava finaransoa ambatolahy finaransoa kadinandrino antananarivo agaradrano antanetibe ampomakakely diavolo atsimon-drano antanimena antananarivo enivohitra amboipo akoron-drano ambodirano andana mahitsy andranomena alakamisy nambositra mombe ampitsara na soavinandriny rehefa lafa toanagnara andrano madio tsy mandidy biandra-rezona bialana savolo fenoriva-tsinanana sabitsy mambatondrasaka amborovy mahajanga rehefa tsena iosy antanimbaranandrinina voemara. Ho fanamarinam-baovao dia nikariko atao amin'ny tranokalan'ny ARMP ny ekipanao amin'ny fanadihadiana saingy tsy nahitana soritra na kely aza
ny tsy hanambaro-panjakana mahakasika ny IPP manara-penitra Tsiry analaka ninona Tomasina. Toy izao anefa ny voalazan'ny lalàna. Nipetraka ny fanontaniana, volan'iza, vola avy aiza no nanaovana ny fotodrafitrasan'ny IPP Tsiry na IPP manara-penitra analaka ninona Tomasina. Iza ary no autorité contractante na tompona ndraiky mpanjakana nanao soniny fifanarahana tamin'ny asa, ny fiadidinan'ny repoblika sa ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Izay ndray tsy voavaliko ndraiky izay, tsy voavaliko izay fa iny ma projet présidentiel ananjy iny tsy haiko ny tena marina. Zay kosa mipitaka fa hoe ratsy farany ratsy io EPP io, lasa farany tsara dia zay azo any anazy. Ny 7 Martsa 2022 no nifampiresahan'ny mpanao gazetinay tamin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena nandritra ny fandalovan'ny tany Fianaratsoa. Tapa-bolana talohan'io ny 4 Marsa 2022 no efa nalefanay mailaka tany amin'ny ministera ary nampandalovana tao amin'ny talimisahana ny serasera ny taratasy fangatahana fiorana amin'ny ministra miaraka amin'ireo fanontaniana telo ny tadiavana valiny, ka anisan'izany ny mahakasika ny autorité contractante amin'ny tsenam-baro-panjakana fanorenana ny IPP manara-penitra analaka ninona Tomasina. Tsy nahaza ao ambaliny izany hatramin'izao. Tsara raha ohatra hoe misy fanontaniana presina hoe mazava ohatran'izay, mila valiny mazava ohatran'izay dia mba manao fangatahana ianao dia hovalian'ny ministera, satria ministera araka ny lazaina tsy manafina zavatra, tsy zavatra fenina fa mangarahara tanteraka amin'ny fitantanana. Mbola mitombona mandraka ankehitriny ilay hoe fianaratsoa be lakilasy. Itombo anefa ny mponina ka manomboka tsapa fa tsy maharaka intsony ny fotodrafitrasa. Toy izao ny fanazavana. Ny effectifanay ny kilasy anankiray ahitana ankizy eo amin'ny 700 sy 1000 effectif zany izay. Izay mipetraka amin'ny table banc 10 isan'olona na efatra. Fanambana petraka ny fotoam-panjakana ny ampitombo isa ireo sekoly manerana ny nosy, indrindra fa ny sekoly manara-penitra. Ny 9 Septambra 2022 napetraka ny filo Andry Nirina Rajoelina ny vato fehizorony EPP manara-penitra eto Mahamanina Fianaratsoa. 90 andro araka ny voalaza ao amin'ny antso tolom-bidim-panjakana no fepotona nomena ny orinasa nantanterahana ny asa. Raha raisina ho 5 andro ny herinandro iray, izany hoe alatsinainy ka hatramin'ny zoma, dia tokony latolotra ny 19 Janoary 2022 ny fotodrafitrasa. Janoary 2022 tsy mbola vita tanteraka nefa ny asa. Araka ny antso tolo-bidy dia teto amin'ity toerana eto Salava ity no tokony nanondroana ilay sekoly, saingy niova tamin'ny fotoana farany izany. Alefa an'izay aloha ny maine dia nanao ny terrassement fa hoe maika dia maika le anaovana an'le sekoly manara-penitra. Kanjo eo amin'le fotoana farany indrindra hoe apitso ny anaovana ny petrabaty voalohany, androany le izy tonga dia nifoagnana. Ny antony zany amin'ny fahenoanay anazy zany dia hoe eo aloha zany le lalana. Faharoan'izay dia hoe misy fasana hony eto akaiky, misy fasana ka sao dia manahirana amin'le ankizy mpianatra. Motiva fahatelo dia hoe tsy prioritaire eto fa any Mahamanina ny prioritaire. Taorian'ny Tosalava dia efa saika natao teny Ambatovory ihany koa ity EPP manara-penitra ity, izany hoe intelo niova toerana tao anatin'ny 530 andro. Ny olana teny Ambatovory indray zany rehefa nomboka anao an'le terrassement an'le toerana hitanay zany dia misy lavaka be tao. Fa inona marina moa no tena antony nampiovaovan'ilay safidy? Dia samy manana ny fanazavany ihany koa ny tompona andraikitra nanontaniana momba izany. Sakana teto amin'ny EPP Salava ny manara-penitra araka ny promesse présidentielle izay nomeny andrimatoa filoha Andry Nirina Rajoelina ny fokontany Salava. Kanefa noho ny olana zany dia misy ny famindrana izany EPP manara-penitra izany hoe ny Mahamanina olana araka toerana zany izy io, dia ihany koa olana avy amin'ny ray aman-dreny izay misy ny nanao sonia fa tsy handefa an'ilay zaza hianatra ny satria toerana kodakoda zany misy an'ilay sakana azy. Ny
fifondrany avy any Sahalava na keo Mamanina dia anisany tao anatin'izay zay satria rehefa natao tany Sahalava le izy de tonga teto ny ministra tao le ministra zany manao hoe aty izy takona fa tokony mba atao amin'ny toerana mba hita zany ny anaovana an'ity EPP Manarapenitra ity. Efa fandinika ny autorité teto toerana dia i Mamanina zany moa zany no tapaka tamin'izay niarahana tamin'ny gouverneur sy ireo député. Fa inona tokoa moa no mahasotsivana ny fidianana ny ametrahana sekoly manara-penitra? Maromaro moa zany no antony hoe nanaovana an'ilay sekoly satria mijerena aloha hoe aiza no betsaka ny tahan'ny zaza raha ny hoe tsy tafiditra an-tsekoly fa feno ilay sekoly hoe any amin'ny toerana be-ponina izany, fa mijerevana ihany koa ny hoe aiza koa ny toerana mba ahafahan'ny fokotany maromaro manodidina afaka misitraka an'ilay sekoly ihany koa, fa tsy hoe ho lavitra toerana le izy na akaiky kokoa ny sasany fa lavitra kokoa ny toerana hafa le izy. Raha ny zava-misy anefa dia metatra vitsivitsy monja no manasaraka ny EPP Antsirovokavo sy ny EPP Manara-penitra Mahamanina izay mifanila aminy. Ny aiky ny tompona andraikitra voalohany Sisko Fianaratsoa teto fa nisy ny fahadisoana tamin'ny katsikady sy ny vilana petraka tamin'ny fanondrenana ity EPP Manara-penitra Mahamanina ity. Ny mpianatra ao amin'ny EPP Antsirovokavo any amin'ny 900 de nefa ny capacité d'accueil ny Manara-penitra 600 de lasa misy elanelana zany le izy de ohatrany hoe lasa diso zany le hypothèse hoe ho akisaka ao le EPP Antsirovokavo. Raha ny voalaza ao anatin'ny fehezan-dalàna momba ny tsenam-barim-panjakana dia misy ny fepetra tsy maintsy arahana antsiana ny fifanarahana rehefa misy ny famondratoerana ny fanondrenana toy izao. Voaja ve izany? Tsy miova ny tolobidika ny vidiny ihany no anatanterahana ny asa, fa raha ohatra hoe misy fanovana hoe misy fanotarana kely na miena kely ny abean'le sekoly dia tsy maintsy manisy avenant foana ao anatin'le contrat satria marché public le izy. Ny alohan'ny fanomboana ny asa ny resaka famondrana toerana ny fanondrenana, fa inona kosa ary no antony azo anazavana ilay fahatarany fahavitan'ny asa? Disadisany entrepreneur sy ny entreprise tsy fantatro izay sahazo azo an'ireo amin'izany fa anazy zay satria ianao koa ny tsy afenina fa fantatrareo koa ny olana nisitra hoe impiriniova ilay ministra satria raha ny fanohana ny asa tamin'ny ministra Thérèse izay raha tsy diso dia teo koa ministra Rijasoa ny passation de service indrindra fa hoe resaka ordre sec resaka ordonnateur na sec zany no ho fampisoloana misy procédure lavalava ny elanelan'izay mety misy fahatarana teny anivon'ny mpitatana ara-panjakana ary izay arahanay maso koa zany ary nijerevana akaiky le izy fa mamaritra sy tena ny bahatoerana tao anatin'le izy lay valana retina. Ny orinasa antsoina hoe Samjona no nahazo ny tsenam-barim-panjakana tamin'ny fanondrenana ny EPP Manara-penitra eto Mahamanina Fianarantsoa araka ny hita tao amin'ny tranokala ny ARMP. Araka ny hitantsika teo aloha dia ireto no fepetra anisan'ny safidianana ny orinasa iray. Nafantoka tamin'ireo fepetra voalaza ireo ny fanadihadiana momba ity orinasa ity. Nokarohina ny lisitra ireo tsenam-barim-panjakana ao anatin'ny SIG MP izay navoaka ny ARMP nanomboka ny taona 2012 hatramin'ny 2012 ka toy izao no hita tao. Ny taona 2012 sy 2012 nahazo tsena miisa 7 momba ny prestation intellectuelle ity orinasa ity ka ny enina tamin'ireo dia tao amin'ny ministera ny fanajariana ny tany. Nahitana ny anarany ihany koa ny taona 2012, 2012 ary 2012 tany amin'ny sehatra hafa tahaka ny marché des fournitures. Mahakasika ny fanondrenana na travaux dia indroa nahazo tsenam-barim-panjakana ity orinasa ity ka ny iray tamin'ireo avy amin'ny ministera ny fahajariana ny tany ihany koa ny taona 2012. Fanarenana ny tsena tao Ambohimiadana ary fanamboarana parking ho an'ny IGAM no nataon'ilay orinasa mialoha nahazoany tsenan'ny EPP Manara-penitra ao Mahamanina. Raha ampitahina dia manodidina ny 100 tapitrisa ariary ny tetibidin'ny asa fanarenana tsena tany Ambohimiadana izay tsenam-barim-panjakana voamarina tao anatin'ny SIG MP fa azo ny orinasa Samjona ny alohan'ny nahazoany ny asa tao Mahamanina Fianaratsoa. Mahatratra 700 tapitrisa
Ariary mahery kosa ny tetibidin'ny fanoloenana ny UPP manara-penitra ao Mahamanina Fianaratsoa. Atsoriny zany dia avo valo eny amin'ny tetibidin'ny asa fanarenana tsena izay azon'ny orinasa Sam John ny taona 2012 ny tetibidin'ny fanoloenana ny UPP manara-penitra Mahamanina Fianaratsoa. Mipetraka ny fanontaniana io asa fanarenana tsena tany Ambomiadana io ve zany no noraisina ho référence matotra ny tarafana ny traikefan'ny orinasa Sam John eo amin'ny asa fanondrenana ka antony nanomezana azy ny tsenam-bary-panjakana izay fanoloenana ny UPP manara-penitra ao Mahamanina. Anisan'ny mahasotsivana ifanterana ny orinasa mantsy ny traikefa izay ananany eo amin'ny asa fanondrenana. Eo amin'ilay évaluation, amin'ilay adjudication le marché tany amin'ilay fampifaninanana ny candidat mihitsy nefa nisy critère maromaro tokony napetraka hoe olona ohatran'izao mavita manana expérience ohatr'izao na navita asa mitovy amin'izao tao aloha. Any amin'ilay dossier d'appel d'offre tany amin'ny fampifaninanana zany izay fampifaninanana izay no tokony petraka. Dia izay ny tsarana ny zareo rehefa avy eo. Ka rehefa voatsara amin'iny izy ka mahafeno ny fepetra amin'iny dia azo adjugena aminazy le marché. Mifandray amin'izay traikefa zay ve ity tranga ity? Na tonga dia natao hoe tisany tonga dia ohatriny anao valany io. Tanatin'ny 3 andro na journée 75 000 dia tanatin'ny 3 andro ndray koa nay tonga dia tacheron tonga dia ohatriny manao an'ity dia natao ny total ny volana eto amin'izay zao amin'ny 800 000 tanatin'ny herinandro zay dia mbola tsy nandraisana nefa nany ariary. Naharenesana fitarainana noho ny tsy fahaloavana vola ireo mpikarama isan'andro nanao ny asa teto Mahamanina. Antony voalaza fa anisany nampisatra ihany koa ny fandehan'ny asa izany. Ny olona manatanteraka asa tsy voatery eritreritra hoe manahoana ny attachement, manahoana ny fivoahan'ny vola, tsy andraikitry ilay olona miasa zany fa andraikitra anao tompona marché no tokony mahafantatra hoe nampiasako izao andro ilay olona dia tokony izao ny karamany. Nangatahana fionana ahafahana mitondra fanazavana momba izany ny orinasa Sam John. Tsy nisy tohiny ary tsy naza ombalin'ny mahafapo nefa fangatahana fionana. Ampahany tamin'ny resaka an-telefona izay nifanaovana tamin'ny tompona andraikitra amin'sahana ny administration ao amin'ny orinasa Sam John no hany azo mba nanazavana ny antony fitarainana sy ny fiovaovan'ny mpiasa. Manova chef de chantier zay dia anjaran'ny chef de chantier ny teny hoe tazonay personnel ohatran'izao dia sy ny personnel tazony no mifanaraka. Ohatr'izany indeo rehefa manao trano raha manao trano ianao manangana gros œuvre dia maka entreprise maka chef de chantier avy ianao hoe ataovy ary io jusk'hatrany amin'ny tafo. Vita ny tafo maka olona hafa indray ianao satria ranona no tena mahay an'ilay finition dia ranona no alaiko dia isy indray nanaova contrat hoe ohatrina nanaovanareo an'ny finition an'io. Taorian'ny fahitana fotony ny zava-misy tamin'ireo UPP manara-penitra tany Toamasina sy Fianaratsoa dia mipetraka ny fanontaniana. Fantatry ny filove ny zava-mitranga amin'ny fitantanana sy ny fanondrenana ary ny fanaraha-maso ireny fotodrafitrasa manara-penitra matematisana ireny. Voamarika mantsy nandritra ny fanady adiana fa betsaka ny teboka manjavozavo ary tsy voahaja ny mangarahara amin'ny fitantanana ny asa fanondrenana azy ireny. Na ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny fanabeazam-pirenena any fotony aza dia toa tompotrano miono ary angady tsy matapakahitra ihany. Mikasika ny tsenam-baro-pandrakana moa zany dia iny zany angambany tsy dia fantatra loatra satria ny UPP manara-penitra lehibe ohatran'io zany dia tsy nilansena taty anivon'ny faritra fa nilansena tany amin'ny centrale zany. Ny projet présidentiel indray dia tena hoe tsy afaka anananay iny zany tsy manana moadira loatra tsy anananay fahefana loatra iny satria misy tompony iny. Manana fanabogoavana ampisitraka fanabeazana mendrika sy manara-penitra ho an'ny zaza malagasy ny filoha. Mbola betsaka ny ady tsy maintsy hatrehana ahafahana manatanteraka izany fanamby izany. Ankoatra ny fotodrafitrasa, ankoatra ny tsy fahampiany mangarahara ny fitantanana dia tsapa nandritra ny fanatotosana ity fanady ahidiana ity fa mbola olana goavana ho an'ny sekoly ihany koa ny tsy fahampiany mpampianatra, ny olana eo amin'ny oentimanana, ny volam-piodinana ny sekoly, ny goragora sy ny fanodigodinana ny fitantanana ny volan'ny firamina izay matetika miteraka disadisa eo amin'ny tompon'andraikitry ny sekoly sy ny ray aman-dreniny mpianatra.